Ao anatin'ny tontolon'ny fanaparia-pahefana sy fisinjaram-pahefana indray kosa no tanterahana tao amin'ny sekoly Stella Maris Thomas na moa ny sabotsy lasa teo ny ady hevitra momba an'izay sehatra izay fanaparia-pahefana sy fisinjaram-pahefana tena izy. Ny rafitra eny fotony no tena tokony atao mafiorina mba tsy verimberena ny krizy intsony araky ny voadinika tao anatin'izay. Ny lohahevitra ny velabelarina narahina ady hevitra dia ny hoe réflexion sur l'effectivité de la décentralisation effective, administrative et financière, démocratie locale ka ny fikambanana GRR na ny groupement des associations régionales ny tompon'antoka tamin'izao hetsika izao. Bisaika manodidina ny arivo ny tonga nanatrika ity famelabelaran-kevitra narahana ady hevitra ity. Tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay miainga avy eny amin'ny vahoaka. Ny GAR ho amin'ny fampandrosoana ny tanjony, profon'izany ireo asa sosialy sy ny asa fampandrosoana efa natao, fanapariaham-pahefana, fitsinjaram-pahefana tsy mikoso maso ary tsy miverin-dalana ny tokony apetraka, mitaky fahaiza-manao, fahatokisana ary ilaina fanaraha-maso ny tanjona amin'izany. Nitarika ny famelabelaran-kevitra tamin'ny sabotsy io moa ny professeur René Rasolofo no sady mpikaroka. De base nomany ny association gara teto Thomas nity moa androany araka ny thème zay hitantsika teo dia noentina mba amin'ny teny tsotra hoe mba amoafazana zay ngamba lazana azy ny andraikitra zay tokony raisiny tsirairay eo anatrehan'ny firenena ary eo anatrehan'ny rafitra zay misy eto amin'ny firenena. Ity conférence ty tiako ny manazava azy sy conférence zay itovy amin'izay nomany ny FFKM Antananarivo fa conférence hoe manao izay fomba ahafahana ihany koa aheno hevitra ary mety manamory ihany koa zay volavola na hevitra le mety tapahana any amin'ny conférence ataon'ny FFKM Antananarivo. Nilaza ny filohan'ny GAR fa tafita tamin'ny vahoaka ny afatra tiana ampitaina. Mariana fa 5 taona izao no nitsanganan'ity GAR ity, nofaranana tamin'ny fiaraha-misakafo sy alim-pandihizana ity hetsika nataony sabotsy ity.